Tokantrantsika rehetrarehetra amin'ny alalan'ity fandarana doria ity. Doria maro ny heviny, fa eto ilay doria alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana, fahendrena no ezahana ifampizarana. 5 taona sy 6 volana zay no nisian'ity fandarana doria ity. Ary zay vitantsika hatramin'izay zany, tahirizitsika ao amin'ny adresy YouTube no hoe fanabeazana doria imanovo jery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay, ary isaorantsika koa Andriamanitra nanome tombon'androm-pahavelomana, afahantsika mizara ny sosiny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara, atomboy ao reno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Isaorantsika ihany koa nonjam-peony M3 FM afahantsika misitraka an'izany fandarana izany. Amin'ny lafiny teknika izay mampita amin'ny feo mivantana ny tokantrantsika tsiray avy dia namana anjaka mavita azy. Manolotra nareo mifandarana kosa dia iavanareo imanovo jery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana izay hita fa nahatsara. Ialoavantsika n'ilay zanam-pandarana. Teny mahay valeroa. Io teny mahay valeroa io koa misy teny fanevany. Ianareo ampondonombo malandy, io anareo mihaino an'ity fandarana ity zany. Marambitsy miranga, tany niterahan'ity zanam-pandarana ity, izay matory vokony, ndao tsika ampiondro fa zaka atao tsy ignara. Fakasitrahana amin'ny fandarana na fanamarinana, zay no mibahana amin'ity zanam-pandarana ity. Fa eto dia ho fakasitrahana n'ilay fandarana angamba no asiko misimisy satria zay no misy. Mba ho mariky ny fakasitrahanareo ihany koa, dia ho tononiko ianareo izay nandefa SMS taty amiko sy ny toerana ny avinareo. Dezy Ambalanomby, Jean-Claude Mangapaika RN4, io longo maventy koa, Solo Maroala, Ndrina Amborovy, Bera Mangapaika, Tanjaka Tsinjorano, François Ambalakida, Franky Andoagara, yeah. Malala Manjarosoa, Eleonore Ambatomalama, Vonjy Antsoherikely Mitsinjo, Mbola Ambalavato, Felixa Ambolomoty, Gaël Amboy Mandamina, Joseph Amboy Mandamina, Maromila Besely, Mandimby Raza, ialako tsiny fa diso tokony nanonako azy tamin'ny farany teo zandrila, fa ialako tsiny maventy aminao. Mandimby Raza, avy Diego Serez izy 5e année amin'ny faculté na science ao amin'ny université ao. Ny adresy YouTube atsika mbola tsindriko foana, fanabeazana doria imanovo jery. Fa tsy ny rehetra zany afaka mijery amin'ny YouTube io, fa zao tia ny adresy Facebook appelenareo foana hoe imanovo jery, de alefako aminareo zay rehetra vitantsika mba ahafahanareo afaka manao tamberina, satria maro lay manao fangatana tiany hoe mba halavao le fandarana tokony zay rehetra zay nefa tsy miankina amiko fa miankina amin'ny tomponandraiky. Zany nefa ny tiany mifahafaham-ponareo de raiso io adresy Facebook imanovo jery, imanovo jery, de fa zao sary vo accepteko, fa raha sarin-javatra tsy accepteko, sarin'olona no tiako acceptena zany, de alefako any aminao any zay vitantsika. 032 44 759 83, io ny larana ifandraisantsika. 032 44 759 83. Ny anankiray 034 84 759 82. Tsy azonao azo raha ohatra ka iantso anahy ianao satria za ato amin'ny studio ato. Fa alefaso SMS fa voaraiko foana. Na tohina ny alavany alina, ny masoandro tsy maintsy miposaka. Lalam-piainana zany. Rehefa ianao no tia azo fandrama, de fa tokony mivonona hiaritra ny kaikitra ny tantely. Zavatra lojika tsy misaraka zany amin'ny fiainana. Maro ny zavatra tsy misaraka toy zany amin'ity fiainana zanak'olombelona ty, fa ilaina ny faharetana, ilaina ny fikirizana eo amin'ny fiainana raha te ahomby. Ary toy zany ane ity fandarana doria arahantsika ty,
za hitanareo hoe za fa mivonona fanakanana enivony fiarahamonina eny satria ny nafo ty tsy azo sakanana za anao foana am'ty satria tiako ny fireneko, tiako ny tanindrazako, tiako ny taranako, te hanana fiarahamony-pahendrena, te hanana fahatsaram-piainana, de tsy maintsy mizara, tsy maintsy manambara zay mahatsara ny mpiarabelona. Na tsy ho tanteraka amin'izao andro iainantsika zao aza, fa be fanantenako fa mbola any andro azahoany taranaka azy ho tanteraka aminy zany. Zany neny mba hitomako anareo e, mba ho mpiray ombinantoka isika amin'ity fanajariana ny firaisan'olom-pirenena eto Madagasikara ty. Iza eto amin'ny firenentsika no mba mizara manomeny any aminy, enina de ny manipy fotsiny aza ny fahalalana kely zay mba samy ananana, mba hitana sorodalam-piainana tahaka an'izao ifanaovantsika zao. Nefa everiko fa ilaina zany, ary amarinonareo mpandefa SMS reo ne zany. Maro ne raha resanareo aminakay io azoko jiaby ary voavako jiaby atalava manakory. Ka tokony mifanampy isika mba hitovy fijery. Ahoana moa hitomanao olona tsy mitovy fijery aminao? Ahoana fomba nitananao ny olona tsy mitovy fijery aminao? Fa iza mitondra n'ity firenentsika ty no mba lany andro mampitovy an'izany fomba fijery zany. Ohatra ny fafinaretana koa ara ny mifanipaka karona amin'ny fomba fijery tsy mitovy. Ohatra ny hoe fifamanginy samin-jola zany. Ialako tsiny. Eto amintsika maro loatra mpanao adidy mihoatra ny tompon'andraikitra. Tamin'izay de nazavaiko hoe ny mpanao adidy de manao zavatra iray eny amin'ny sehatra misy azy eny mba hiverenany zany zavatra ataony zany any aminy. Ohatra mamangy manamanjo izy mba ho vangina koa rehefa manamanjo, mpanao adidy zany. Fa raha zavatra tsy azahoany tombotsoa na mivantana na ankolaka, io tsy ataony baba. Feny de zao midika fitiavatena ihany ane fanaovana adidy. Nefa maro ny manao an'izany eny amin'ny sehatra isa-tsokajiny zay tsy de tokony anaovana an'izany azy. Ary tena tia ny fiarahamonina ny mpanao adidy noho ny fahantrana moa io. Jereo mireny andro ny fifidianana reny. Alaiko sary an-tsaina fa zay moa manaraka trangam-piarahamonina foana. Misy fifidianana zao ao amin'ny université ao zay ho président ny université. Resao ane le olona milatsaka ao hoe randro any. Teny mamy jiaby azonao aminazy. Fa koa fa eo izy hitanareo foana ny toyiny. Misy ara amin'ireny fifidianana hafa reny mizara lamba, satroka, vilia, vilany, vola. Fa ambadika izay efa haitsika ny toyiny. Mampalahelo. Zay le atao hoe fiompiana olona fa tsy ho fitaizana olona mihitsy. Fa ny tompon'andraikitra kosa de le olona miantsoroka samirery ny zavatra iray any amin'ny sehatra misy azy eny nefa ho tombontsoany maro be. Enina tsy misy miverina any aminy aza na mivantana io na ankolaka. Tahaka zao ifanaovantsika zao ka. Tiny tsisy karama. Tsisy tambiny. Ary maro manasoaso an-tena. Anao adala. Ino andanianao andro? Tsy ny fiainanao ataonao. Eo anao lany andro amin'ny olo jiaby eo. Fiainanao di mba fa tena tonga lafatra. Maro mesazy azoko avako aby. Fa zao, za tia. Boko vinako. Afa mihitsy amin'ny vinan'le mpanoratra azy. Ary zay mahatonga amina miteny tsy izy ane ny teneniko. Raha ohatra ka mahasorena azy ny fitenenako eto. Manino ma izy miaino? Fa izy mihitsy tena mandray anjara mavitrika. Ataoko anaty fonosana. Mba hivelaran'ny mpiarabelona de ilaina mifampizara. Satria zay no fanevan'ity fandarana doria ty. Ny hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo mizanaka mampara. Atomboy aoreno atsarao azaniato. Na kely na be vitanao de anjary tsangambato. Misy olona mantany zany, misy olona ve manaiky anompo an'ity firenena ty, ankitso-po, tsy misy tambiny. Za ihany ny amaly azy. Valy ny tsia. Tany aloha tany maro ny toy zany. Fa amizao
karaha vitsika natory zaka tsy ary nisy tsy ho isy tsony zany. Ny amako avako aby de zao tiako ny ovelona na efa any ambany tany aza ny nofoko mahatsiaro ny nataoko fony za mbola velona zany santionany ty doria ty fa miriaria raha ohatra ka hitanisany marobe mba hifahatsiarovana an'ireny de milaza fa mbola velona nefa maro am'izao ny efa any ambany tany ny sainy sy mifanany nefa n'izy mbola velona maro zany ialako tsiny efa any ambany tany ny sainy sy ny fanany nefa n'izy mbola velona reny lay maty eritreritra araka an'le fitenenana manabotry an'ity firenena ty maka ny tsy anazy manao tantely afadrakotra ny arem-pirenena manabotry mpiray tanindrazana zany any olo fa maty saina maty fanahy fa izy foana ny mbola fe ialako tsiny am'le fandiniana azy aza dino ry havako aby fa ny arena ny voninahitra io tsisy nahafefy ny aina tsy horombany fahafatesana zany maty isika tsy maintsy maty na manan-karena anao na be voninahitra anao iraisan'ny mahantra amindreo olona votanisako reo de ny fahafatesana. Taona 1770 tam'izay moa tsika niresaka hoe fanjanahantany maro ny maro toera malagasy tam'izany 570 taona lasa zay mba firy amitsika malagasy no mihevitra an'izany tsy hoe mahatsiaro fa ny mihevitra zavatra anankiroa samy hafa zany satria tonga am'ilay fomba fiteny manao hoe teny ntaolo bozaka no nandavo nefa ny voninkazo indray no nongotana voazanaka ny malagasy tam'izany mba mifomba amin'ny malagasy no tsy neverina tsony taty aoriana mba tsy lazako hoe narina de zao tsika lasa amin'ny oabolany tsy miety sady tsy ataony tsy akany any tsy miety zany fomba fanaovana joro ny fomba malagasy iona mivelona sy ny razana fa tsy ny voninkazo ny fomba fanao am'izany misy fomba hafa mihitsy ireo mpandala ny ara-drazana ny tokony mialoha lalana am'izany indrisy fa tsy voahevitra izy ireny de mivokany miendanja ny fitiavatany razana satria tsy mamaly antsotsony ny razana satria efa vitsy ny mahay ny fomban-drazana voninkazo tsy fomba ny razana malagasy isika zao zany ny tonga am'ilay fomba fiteny manao hoe vorona mihevitena fa manana ny ampy ka mianjona manoloana ny akotry nefa nanesika ny vato kely anao zany mieritreritra za de fa manana ny ampy fombako zao tsy fanaoko n'zao mianjona na ny akotry tsy hoaninao nefa ny anao manesika vato kely mahampalahelo ane zany ndao metsika asina reny namoiny ainy tam'ty firenena ty reny fa reny nge nanao fiombona mpiozonana tam'ty tanyrazantsika ty fa izay manao ratsy eto de tsy hovanik'olona mihitsy eny hatramy taranany ary tandremo fa ratsy zany nefa mbola maro ny mini manaboka ny fomba mampanao malagasy ny fomba fisainana ny fiteny ny fahalalam-pomba ny fitafiny eny hatram'izay rehetra manamarika ny mahamalagasy mihitsy marina fa niombindray mandro tsy ndray mifo avako aby fa ndao sika anao fanilo dindony namoinainy tam'ty firenena ty mba ho velona mandrakizay ao am-pony malagasy ny fanandratana ny mahamalagasy eto Madagasikara am'ty firenetsika ty fa tsy hoe rehefa ambony ianao de ovanao mba amin'ny anarany ovanao mba amin'ny fombany everiny avilinao mba ny tantarany nefa ianao mikatsaka rena eto aminy tandremo fa tsy mampanjary anao zany tam'izay moa zany resaka trangam-piarahamonina anankiray hoe za rehefa mandoa an'ireny Canal Plus reny mba hisin'ny traçabilité de aleoko aloha amin'ny taratasim-bola fa rehefa anao mandoa an'ireny de zao notenen'le mpiasa ao soratsaka am'se Canal Plus de Madagascar ha tsy mety baka za
tsy zany anaran'ity Madagasikara ty fa Madagasikara raha misy anao nimbany amin'ny asanay azafady reo moa tovovavy daholo de na ho tezy tsara anao de ho tezitra nila amin'ny behivavy de manaiky tsy satry fa tena tonga am'le teny vazaha contre cœur antena am'zany na ireo koa raha ny tokony mba miteny an'izany amin'ny lehibeny any ty tanànanay ty tanirazanay ty tsy Madagasikara fa Madagasikara zay moa resantsika tamin'izay de faranantsika tamina resaka tantara kely foy ny hoe tetendrano de mahaloaka vato tsy noho ny heriny fa noho ny faharetana eo amin'ny fiainana ianao io koa de toy izany raha manana faharetana ilaina ny faharetana eo amin'ny fiainana raha tia azo fahombiazana tantara kely anankiray nyzaraiko tamin'izay de hoe rangaharay natahiry lovany tamin'ny ray beny no nampiantso ny zanany satria efa mba vahoana amin'ny fahafatesana izy ity ozy misy famantaranandro ray efa 100 taona mahery nisiny mba antanio am'ireo mpanamboatra famantaranandro koa mividy vidianandreo azy ity niverina ilay zaza rehefa kelikely niny 5000 papin mifindrahako anao amin'ny hafa fa tsy normal miverina mifindra amin'olo hafa mbola 5000 foana farany de nandeha ny sainy hoe aleo manontany an'ireny musée reny na tranombakoka nasiny nandeha nakany le zanany zay mahafantatra amin'ny valeuran-javatra lanjan-javatra dia nasaky 500 000 francs zay ozy izy ny rainy afatra ny rainy taminy de zao anaka efa miaratsy ny fahasalamako izy izy ka izao mahaiza mifidy olona miara-miaina aminao manome valeur anao fa tandremo alay mpanahy amin'ny fiarahana amin'olon-dratsy fa traiten'ireny olon-dratsy reny tena amin'ny zavatra ratsy ianao de panenenana anao mandritra ny androm-piainanao rehetra ny olona sy ny toerana tahaka ny musée tsy mahafantatra ny aty ivelany fa tsara sy manome valeur anao rehefa tomoronao akaiky ny tiako atongavana tamin'izay dia le olona vokiandro ajao ny olona efa ela netezana ajao aza jerenao ny lambany aza jerenao ny fihetsikany fa jerevo ary antono resao fa misy zavatra azonao ao rehefa manomboka amin'ny fahalemena ny fiadina amin'ity fiainana ty miafara amin'ny amafisana izy zay jerevo reny mpanan-karena reny miresantsika tamin'izay zanaka mpanan-karena miafara amin'ny fahamafisam-piainana rehefa anao manomboka amin'ny amafisana zany hoe mahantra miady amin'ny fiainana miafara amin'ny fahamorana amin'ny fiainanao fa tsara ny manamarika amin'ity fiainana iainantsika ty hafa ny olombelona amin'ity fiainana ty ianao le nanampy azy tamin'ny fiainana ianao indray no enjeny ianao le nanary azy teo amin'ny fiainana hoe nanarina azy teo amin'ny fiainana zany ianao indray ny potehiny ianao le mpanavotra azy tamin'ny fiainana ianao indray ny fosainy ianao le mpiaro azy tamin'ny fiainana raha sendrapotraka amin'ny fiainana zany ianao indray ny latsainy ianao lay andry tamin'ny fiainana ianao indray ny azerany ianao le nahitany soa tamin'ny fiainana ianao indray ny fiterany rehefa izy zany ny tafita amin'ity fiainana ty de adininy alaviriny ianao fa rehefa izy ny resy amin'ny fiainana de ianao indray ny tadiaviny amin'ny fiainana ny fitaratra ihany ny namana tsara indrindra satria rehefa ianao mitomany sanatria izy tsy hitsiky mihitsy ny olombelona rehetra ambony ty tany ty de tsy maintsy mandalo sedra na iza izy na iza eny na i Jesoa io azany io atao hoe Messi mba mandalo vesatra ihany nandalo sedram-piainana ihany izy nandalo fahadisom-panantenana ihany izy tamin'ny namany tahakindry Jodasy reny indrindra fa ianao zao isika olombelona Messi aza toy izany eny mahaiza manaiky fa hoe solafaka ianao tamin'ny fiainanao zany dia anao fanamby mifanarenana an'izany ny fiainanao na solafaka anao zany ary tadidio tsara fa tsy maharitra zany hoe tsy maharitra io fahorinao io
na ny fiainantsika tokoa ny tsy maharitra fa ianao mila maharitra, mila manam-paharetana amin'ny fiainana zany a. Tsy mamaritra ny hoavinao ny lasanao amin'ity fiainana iainantsika ty, fa mety eza ianao mba manana fanamby mba hiarina amin'ny fiainana. Zany ny tena zava-dehibe. Maro amintsika manko mihevitra fa hoe tapidalaka le rehefa nahavita fahadosoana, tapidalaka le rehefa nanao erreur tamin'ity fiainana ty, tsy mahita zavatra atao intsony amin'ity fiainana ty, fa eo de mitory eo lava eo. Sasany moa de lasa antitra tampoka mihitsy eo amin'ny fiainany, nefa mbola kely ny taonany. Fa izao aza mba mitanondrika zany amin'ity fiainana ty, manana finiavana aomby foana anao amin'ny fiainana, mba mieza tsy ho fihinana zany fahanterana tsy amin'ny fotoanany zany. Maro zany am'izao. Natao laoliny karaha laoliny lasa karaha ty laolo, satria ny akivina mahatonga an'ireny. Fa raiso fa hoe solavo ay amindra amin'ity fiainana ty, ary fadio, tena fadio ny okivo lava raha sendra mandalo olana zany eo amin'ny fiainana. Mianara manderery eo amin'ny fiainana, fa ny olona io mora mandao anao diabo olo diabo io, fa rehefa anao zatra mandeha raiky anao fa tsy asa loha amin'ny fiainana. Tsy ny tsiky zany hoe tsy ny tsiky rehetra manoloana anao dia milaza faliana avokoa, tsy ny olon rehetra mihitsy mendrika ho zaraina faniriana zany. Misy amintsika manko manao zany, na io heverinao fa namanao be io aza mitandrema fa mety hamadika anao, ary tena ratra-piainana mafy be aminao zany fa mitandrema tsara. Azadino tsy izao tontolo zao no faly ahitanao tafita amin'ity fiainana ty, indrindra fa am'izao fiarahamonina efa ratsy be zao. Ka zao akombolo ny vava manoloana ny zavatra atao, akombolo ny vava manoloana ny zavatra katsaina sy ny zavatra tiana. Raha tianao ny ahatomombana an'izany fanirianao zany, fadio, tena fadio ny mitsara amin'ny fiainany hafa, fa ny anao foana ny ketrena. Zay koa ny anisan'ny mahavery amin'ity fiainana. Ny olo andro mahavarina anao fa ny anao adignanao, tsy mety baka. Ny anao foana ketrena mba ho masaka, ny anao foana ketrena mba ho daoro, ny anao foana ketrena mba hamirapiratra. Am'izay anao tahafa amin'ity fiainana ty. Fa amin'ny fiainana samy manana soro-dalam-piainana n'olombelona tsirairay avy, fa aza tia fisehosehoana zany, aza tia fireharehana zany, fa ireo ny fiandoham-pahalavona amin'ity fiainana ty, ka tokony hifantoka am'izay anjarany tsirairay amin'ny fiainana, fa tsy hoe laolo iny laolo iny araka taminay laolo izy karaha io fanjarany bako nanao to ambeno. Araka an'ilay fomba fiteny manao hoe aleo ony manana koa anjoro-trano toy zay maniry akanga any anaty ala any mbola tadiavina. Anao iny manana koa aminanao ao mijoro ny tranonao eo tsisy kontenao azy, jerinao jiaby zako amazo akanga laolo maro ary akanga anaty ala any, ny akaiky eo tsy azo, lavitra koa ma zany tsy voaray. Fa tsy izao tontolo zao no faly ahita anao tafita amin'ity fiainana ty, ary aza fatra-panamavo antenanao zany ianao amin'ity fiainana ty. Maro manko miteny za manko laolo hainao ab'izay ny paka olobenao ny amavoinao, releveny laolo natonga anakay karaha ty, ry mamany ndro tsy mamango ny anao ndro tompony tenanao ke ankininao amin'olo any. Nampanan-karena izy, arena any aminy ny anazy iny, na mahantra ianao fa ny fantranao aminao, fa ny fifampiheverana, ny fifanajana ny tena zava-dehibe amin'ity fiainana ty.
mba fantatrao moa am'ty fiainana ty fa rehefa mivavaka amin'ny fo ianao de menanao ny zagnahary io. Rehefa maharitra ianao amin'ny ataonao ka ataonao amin'ny fahamarinana tsy andao anao na ovinandragnahary izy toujours eo to mba mieza manofo zavatra tsara foana amin'ny fiainana am'ty fiainana iainantsika ty mba tsy ho faty fanahy. Misy olona maro amitsika nefa maty fanahy mihitsy maty eritreritra satria tsy mieritreritra zaka tsara fa zaka ratsy foana. Aza mba manary toko manao manary marina zany amin'ny fiainana ary mieza mafy am'ty fiainana ty fa fiarahamonina am'izao tena mpanitritena miteny aminareo fa ny ory tsy mba ho avana manana mihitsy marina io fa tandremo. Aza mba manaiky gejany lasa zany ianao fiainanao ka sanatria fatorany lasa ianao de tsy afa mandroso tsony. Za mako laolo voa zao tamin'ny kabary nandalo tamin'ny karaty tsy afa mamindra koa tsy afa miarina koa ataovy sanatria avako abe. Aza atao sakana amin'ny fampandrosoanao amin'ny fiainanao ny lasanao ny lasa momba ny lasa aza dininy mivavaka mahatsiaro an-dragnahary tsy voatery am-piangonana io avako abe zay anao vao mahatsiaro an-dragnahary. Tsy misy olona tonga lafatra zany am'ty fiainana ty fa ny fifampiverana fifanajana no filamatra pitahiry ny fihavanana sy ny firalahina am'ty fiainana ty. Raha misy olana ianao androany matokisa fa tsy maintsy misy vaolana anao maray atao filamatra zay aomby anao am'ty fiainana ty. Misy ambony misy ambany amin'ny fiainana eto an-tany zany. Indraindray ianao mitomany indraindray ianao mifaly mivadibadika ohatran'izany fa aza mba kivy na gaga am'izany satria raha todo zavatsarotra ianao aza mba kivy fa mieza miarina. Raha sendra tsy mety aminao ny fiainanao am'izao amitsika miteny zao mieza mafy manovaty etika mitadiava vaolana ovao koa ny zavatra entinao miady aminazy sady ianao nge tsy fotokazo e fotokazo maty raha vao mifindra toerana na manova miala aminazatra azy. Aza reraka mikatsaka manao zavatra zany zay hitanao fa mahamety anao am'ty fiainana ty. Na de mijala azy anao na mitomany azy anao amin'ny ataovan'olona anao tsinotsinona amin'ny ny fahantrana soa lavo ay amindra am'ty fiainana ty ary misaoran'Andriamanitra am'zany. Aza mba kivikivy mieza foana am'ty fiainana ty. Zay ny antom-pisinao am'ty fiainana ty. Aza dino zay fantatr'Andriamanitra foana zay mahasoanao fa raha fanao mikivy izy tsy mijery koa indray andro any anao tsy maintsy tafita am'ty io anao mihaino anakaino io zany tsy maintsy tafita anao avako abe lasa tantara aby raha jiaby mandalo. Nareo mba rakoraha kely to za rehefa taona ray tany amin'ny hôpitaly narary miverina ny saiko ranga ohatra ny nofonofo reny nandehanako ambony terrain nanaovako baolina reny ty za sisa ny afarako na na mitsangana zao miantsolo zay tsangana ilaolo ay manareo mamindra tsy afaka za zio napiditra bi tsara tamin'ny larobe zay ny somaboly za latsaka ranomasoko za natsiaro hoe ndragnahary marina tompony kabary jiaby ary zay mahita anakay amin'ny lalana de miteny an'izany jiaby laolo lanko voninahitra ndragnahary io ka eto zany de mamerina amitsika jiaby tsy misy olo tsy tafita zany rehefa manao ezaka rehefa manao marina fa aza mandeha amin'ny kabary kibingobingo iny ianao arian-dragnahary lavitra nety fa tandremo zay ndray zany no loahevitra atsika fa zao araka amin'ny mahazatra tantara kely ray no tantaraiko anareo manamarika an'le maiza manaiky fa solafaka ianao amin'ny fiainana de miarina. Nisy lehilahy ray nananjanaka roa vavy ary be voka amin'ny vadiny dia zay zany tantaran'le tovolahy
zany hoe iandry ny fahatelo ny zanany zany io lehilahy io. Voaroaka tamin'ny asany le tovolahy no fifamaliny tamin'ilay mpampiasa le derasiny zareo vaovao zany. Nefany ny eritreretiny io fifamaliana io satria namany tena niara-nianatra tamin'le olona de famaly izy ty tena ampo mihitsy de voaroaka raha namana. Jereko anao zay hita asa ozy le derasy. Sahirana mafy tokoa le tovolahy voaroaka satria ny vady tsy salama noho ny lehibe voka zany. Antena tsy mananasa. Nametraka CV tamin'ny orinasa maro le tovolahy saingy tsy mbola nisy ny valy. Enom-bolana izy vao nahita zany tsy sanasa de nitotongana be ny fiainan'izy efa mianaka. Nalahelo mafy izy saingy tsy kivy fa nanankina amin'ny fiainany tamin'Andriamanitra. Ndray andro de mivaly mifangatany ka nanao entretien d'embauche izy. Convocation ro azony. Voalaza amin'ny fiantsona fa amin'ny 10 ora maraina amin'ny andron'ny alatsinainy nanovany an'io entretien io. Tonga nefa tamin'ny 6 ora tamin'io fotoana io efa niomana tsara izy. Le tovolahy zany andeha hamonjy an'io entretien io. Indrisy fa narary tampoka ny vadiny ka tsy afa namonjy an'ilay fotoana le tovolahy. Fa nitondra ny vadiny tany amin'ny dokotera. Tamin'ny 12 atoandro vao vita tany amin'le toerana nanaovana vao tonga tany amin'le toerana nanaovana an'le entretien le tovolahy. Nandeha foana izy. Kivy izy nefa nanankina amin'ny rehetrarehetra tamin'Andriamanitra. Efa nihidy ny vavahady. Ary alanenina no nipendeny an'le sonery dia tsisy namaly. Rehefa tena nitodidohody izy de nisy namaly varavarana. Ary niantso azy. Niverina izy sady saika hialatsiny fa ny an'ilay sekretera no lasa aloha nilaza hoe mialatsiny fa nivory izahay ozy izy. De zao vao afaka nandray anao. Efa tsy niteny intsony le tovolahy. Fa nanaraka fotsiny le nitondrasan'le sekretera azy tonga de tany amin'le DG. Noho ny faharetanao izy de efa atokisanay sady anao momba ny asanao. Erinay le sonerina neny teo tamin'ny 6 ora ozy izy. Fa mbola ao anatin'ny fivoriana zay de ka tsy afaka namoanao. Ekenay avokoa fangatana zay nataonao. Satria io faharetanao io de fa midika fa avitan'io asa ianao. Eny tompoko izy tompoko tsy latsaka maro be mihitsy mivavaka. De rehefa vita le fampiresana, nisy planton nandalo teo tamin'ny 6 ora maraina. Saika analitra taratasy de mipeny sonery. De fa nieritreretin'le mpampiasa fa izy. Fa noho le aretim-badiny tamin'ny 12 izy vao tonga. De ny zavatra nisy de zay hoe tsy nisy olona afaka nandray azy zany satria anatin'ny fivoriana. Nilaza fa rehefa vita ny rehetrarehetra andeha hody izy eny andalana de nilaza ny vadiny ny antso amin'ny telefona zany teraka lahy-kely nge ozy izy atsika. Afaliana tsy toy zany nisy azy noho ny tsy akivina. Tamin'ny 10 fotoana amin'ny 12 izy mbola nandeha. Nisy fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra tao. Zay zany ny mba zaka azoko zaraina amintsika fa raha mbola ao anatinao ao ny fikirizana de tsy maintsy tafita anao avako. Io anao mieno anao io tsy maintsy tafita anao. Zay ny tantara fonony zarako anareo. Boribory ny amin'ny valo tapitra ny fotoanatsika. Makasitraka anao ny eno. Mety misy tohina anao de alako tsiny sahady fa tianana ny tsara. Dono ny rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no izana ifampizarana. Karaha zavatra tsy mafy tsy enina any an-trano. Odio amin'ny herinan'io toy izao indray nitondra loha hevitra vaovao.